Dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana Kristin'Ivo eto amin'ny radio, Olivaso radio. Amin'ity androany ity tsika dia iresaka manokana ny antsoina hoe tena lehilahy kristianina. Tena lehilahy kristianina ve ianao? Ty sujet anankiray ity dia tena anisan'ny sujet fototra ao anatin'ny kristianisma satria betsaka ny manafangaro, satria ity fototra ity dia tena ifaharany indrindrindrindra ny resaka tokantrano zany, satria ao anatin'ny tokantrano tena anisan'ny tena iasany Jesosy Kristy dia anisan'ny tena manery ny foko izy ity, satria betsaka ny isika lehilahy tsy tena mahazo tsara ny tena atona hoe inona ny tena anjara andraikitsika lehilahy ao anatin'izany tokantrano zany. Raha ijerintsika raha nanomboka tao amin'ny Genesis ao amin'ny Genesis dia izao, Andriamanitra dia nanome fahefana sy andraikitra ny Adama, nanome responsabilité dia nanome autorité any Adama. Inona ny responsabilité nomeny Andriamanitra ny Adama? Voalohany indrindra ny responsabilité nomeny anazy Andriamanitra rehefa namorona ny Adama dia niteny izy hoe aza hinananao izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe nanome andraikitra izy hoe tsy azonao hinanana ity azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ity. Zay ny responsabilité nankininy tamin'ny Adama. Fa nanome fahefana koa izy, nanome autorité any Adama izy, dia niteneniny hoe mandehanao izy anjakao ny zavatra rehetrarehetra, anjakao ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe partenaire an'Andriamanitra eto amin'ny tontolo hita maso, nasainy nanjaka tamin'ny création i Adama. Zany hoe nanome zavatra anankiroa Andriamanitra, nanome ny fahefana izy, nasaony nanjaka tamin'ny zavatra rehetrarehetra i Adama, ary ny zavatra faharoa nanome andraikitra izy, dia ny tsy finanana sy fandehanana eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary Adama no nomeny an'io andraikitra io, i Adama no nomeny an'io andraikitra io. Zao anefa ry havana, andraikitra Adama no mampita ny ho afatra io zay napetraka Andriamanitra teo aminy, amin'ny Eva vadiny, andraikiny zany. Dia zao zavatra mitranga rehefa mamakytsika ny ao amin'ny Genesis, satria tsy tafitany Adama teo amin'ny Eva zay afatra zay zavatra nafaran'Andriamanitra zay, dia ny zavatra mitranga dia zao ry havana, satria tsy tafitany zay dia lasy Eva nandray an'le responsabilité, ndraisy ny Eva le responsabilité zay andraikitra nankinina tamin'ny Adama hoe tsy azonao hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia satria tsy tafitany Adama zay afatra zay. Ary Eva raha teo niaino zavatra hafa, niaino feo hafa, dia lasa izy nandray an'le andraikitra, ary dia ninanany lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny afatra napetrak'Andriamanitra mazava tsara, raha vo hinananareo dia ho faty ianareo. Matoa tsy tafita, matoa tsy azo ny Eva tsara zany afatra zany hoe raha vo hinananareo dia ho faty ianareo, raha tena azony zany afatra zany. Tsy niaino akory izy ny feo any devoly, satria ny devoly dia niteny hoe tsy ho faty akory ianareo izy fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Tsy ho faty akory ianareo fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Tsy azony Adama, tsy azony Eva mihitsy tsy voarainy le afatra avy tany amin'ny Adama, ary dia voafitaka izy, ary dia lasa izy nandray an'le responsabilité nankinina tamin'ny Adama, lasa izy nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary dia ninanany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ninanany, nalainy le responsabilité. Ary tsy vitany nalainy le responsabilité, fa ny olana ihany koa dia mbola lasa izy nandray an'le autorité, lay fahefana, ary
dia nasainy inana an'le izy koa i Adama, nasainy inana an'le izy koa i Adama. Ny dikan'izany de zao ry havana, tsy tafita ny Adama mihitsy le hafatra, ary de lasa ny vehivavy no nandray an'io andraikitra io ary naka ihany koa an'lay autorité zay nankinin'Andriamanitra, zay namen'Andriamanitra ny Adama sy naka le responsabilité. Lasa evany nanao an'izay, lasa evany nanao an'izay zavatra zay. Ny dikan'izany de zao, satria tsy vitany Adama zay andraikitra zay, tsy tafitan'izay, dia ndraisy ny vehivavy zay. Ary voapirofo satria zao, rehefa nomen'Andriamanitra, rehefa tonga am'izay Andriamanitra nanontany, satria fantatr'Andriamanitra fa ninanandrareo le izy, rehefa nanontany Andriamanitra de zao zavatra nitranga. Tadio tsara fa eva rehefa niforonina, rehefa nalain'Andriamanitra tao amin'ny Adama, de ozy izy Adama hoe taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko, ity ny antsoina hoe vehivavy. Fier ery izy zany hoe taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko. Fa saingy zao rehefa nanontanian'Andriamanitra am'izay izy hoe ninananao angany azo fahalalana tsara sy ny ratsy, de inona ny navaliny? Ozy izy hoe tsy niteny ntsony izy hoe lay vehivavy taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko, tsy zay ny navaliny, fa ozy izy lay vehivavy zay nomenao aho, ozy izy no nihinana no nampinana an'io, zany hoe niala andraikitra. Andraikitra nankinina taminy fa niala andraikitra izy. Ary tadio ravana fa izao, satria Adama no nafaran'Andriamanitra, de tsy eva nanontanian'Andriamanitra na de eva ranakeo amin'ny azo fahalalantsara sy ny ratsy, fa i Adama le irresponsable nanontanian'Andriamanitra hoe ninananao anga lay izy. Fa satria tsy tafitan'le izy de niala andraikitra izy, ary de niteny hoe ny vehivavy nanomboka teo amin'ny fikorotanana ravana eo amin'ny lahy sy ny vavy, eo amin'ny organisation napetrak'Andriamanitra, organisation napetrak'Andriamanitra zay mazava tsara hoe ankiniko apetrako am'le lahy ozy izy, ny afatra ary anjara an'le lahy no mampita an'izany any amin'ny vadiny. Zay ny création zay, ary tsy azo avadika zay. Nanomboka teo rehefa nidefahiry Adama, rehefa tsy vita n'izay zavatra zay, de zao ny zavatra nitranga, lasa lehilahy irresponsable. Andriamanitra rehefa ao anatin'ny Genesis toko voalohany sy ny faharoa de miteny mazava izy hoe andaotsika hana olombelona tahaka atsika. Andriamanitra olona responsable, ary izay namoronany any Adama olona responsable. Fa satria tsy responsable Adama, dia tsy tafita lay afatra. Ary any amin'ny Genesis toko 15 de zao ny teny any hoe ary Adama ozy izy niteraka olona tahaka ny endriny, niteraka olona tahaka ny endriny. Zany hoe i Adama rehefa tsy tanterany, rehefa tsy vitany, rehefa tsy tafitany lay afatra de niala andraikitra izy ary lasa lehilahy irresponsable. I Adama ny lehilahy irresponsable voalohany teto ambonin'ny tany, lehilahy irresponsable, satria lehilahy nanilika andraikitra tany amin'ny vehivavy, nailiny tany amin'ny vehivavy ny andraikitra, nailiny tany amin'ny vehivavy. Ary rehefa avy izy rehefa niteraka de niteraka olona, niteraka ny seta tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra ntsony, zay le olona zay Andriamanitra responsable, fa lasa niteraka olona irresponsable tahaka azy, ary tsy vitan'ny irresponsable olona mpanota tafasarika tamin'ny Andriamanitra tahaka azy. Nanomboka teo ry havana, de zao ny conséquence an'io péché tao Edeny io. Voalohany indrindra ny misy conséquence teo amin'ny lehilahy, ny conséquence teo amin'ny lehilahy de zao, lasa lehilahy irresponsable ny lehilahy. Na iza lehilahy ka nateraka Adama, nateraka Adama, de lehilahy irresponsable daholo. Ho azavaitsika io rehefa avy eo, lehilahy irresponsable. Fa niza koa vehivavy zay nateraka Adama taranak'eva, de mila azontsika tsara fa ny lehilahy ny vehivavy taranak'eva, satria irresponsable ny lehilahy, de lasa vehivavy responsable. Fa saingy zao tsy responsable ao amin'ny Kristy izy, fa responsable amivo amin'ny tenany, responsable égocentrique. Ho azavaitsika koa zay rehefa avy eo, responsable égocentrique. Ary tsy vitan'ny responsable égocentrique, fa lasa vehivavy ihany koa, lasa izy indray ny lasa manana autorité eo amin'ny toerana misy azy, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny zavatra maro isan-karazany, lasa izy indray no mitazona ny autorité. Zay tsy izay mihitsy ny plan napetrak'Andriamanitra voalohany, tsy izay ny plan napetrak'Andriamanitra voalohany. Zao ny zavatra mitranga nefa ry havana, zao ny tady rehefa mazava tsara amitsika zay, de andao resahantsika ny conséquence an'io eo amin'ny fiarahamonina.
satria ny lehilahy no nataon'Andriamanitra tokony responsable, satria ny lehilahy no napetrak'Andriamanitra apita ny afatr'Andriamanitra amin'ny vehivavy, satria tsy vita ny lehilahy io zavatra io dia niteraka korotana teo amin'ny fiarahamonina. Zao nefany ny taranaka Adama rehetra araky ny tenentsika teo, ny taranaka Adama dia lehilahy irresponsable daholo, tsy misy olona lehilahy adamika ka responsable zany. Fa saingy zao ny fisehoany, rehefa ohatra ny lehilahy ka irresponsable, rehefa ohatra ny lehilahy ka tsy ananany ntsony autorité io satria nariny io tao eteny, de zao ny zavatra mitranga. Ny lehilahy rehefa any atokantrano satria tsy ananany autorité io, tsy ao aminy ntsony responsabilité io, mitady an'io nefa izy mikatsaka an'io fatratra izy, de zao ny zavatra mitranga. Rehefa tsy anao an'io izy, rehefa tsy ananany io, de tady io tsara fa ao anatin'ny tokantrano tsy maintsy ny vehivavy ny andray ny responsabilité, tsy maintsy ny vehivavy no andray autorité. De rehefa tsy hitan'ny lehilahy satria ny tokony ho izy zay namoron'Andriamanitra de ny lehilahy no mitazona an'io, rehefa tsy hitany zay fomba ananana autorité, ananana responsabilité ao tokantrano, de tsy maintsy reto zavatra reto no mitranga. Voalohany indrindra, hitady an'io autorité io sy responsabilité izy amin'ny alalan'ny hery, zany hoe ampiasa hery izy, violence verbale, violence physique, ampiasa hery izy, ampiasa mitanjaka mahalehilahy izy, lehilahy azy izy, de izay no mahatonga ny lehilahy lasa mikasa tanana, lasa manao violence verbale, violence morale amin'ny vehivavy, satria te récupérer ny autorité izy, te récupérer ny responsabilité izy, saingy tsy hitany zay moyen anaovana anazy, de zay no ataony. Faharoa manaraka an'izay, rehefa tsy hitany lehilahy io satria izy irresponsable, satria izy lasa, de lasa ny lehilahy miafina. Rehefa tsy vitany manao, rehefa ohatra izy ka tsy mampiseho hery zany, de lasa indray izy miafina, de lasa izy miafina ao ambadiky ny alcool, lasa izy miafina ao ambadiky ny drogue, lasa izy miafina any ambadiky ny loka, lasa izy miafina any ambadiky ny sexe, any ambadiky ny fampirafesana maro isan-karazany, nefa mitovy ihany satria lehilahy irresponsable, tsy manova ny toetrany zay fa lehilahy irresponsable satria taranaka Adama. Ny zavatra fahatelo de zao, hitady an'io autorité sy responsabilité io izy, ary rehefa mitady an'io autorité sy responsabilité io izy, de zany no mahatonga ny lehilahy lasa mitady ny autorité sy responsabilité, de mieritreritra izy fa any amin'ny fahaizana, mieritreritra izy fa any amin'ny vola, mieritreritra izy fa any amin'ny fahefana, rehefa manana fahefana izy eo amin'ny fiarahamonina, rehefa manam-bola izy, rehefa manan-karena izy, rehefa mahay izy sy rehefa ohatran'izany, de mieritreritra izy fa izay no ananany autorité sy ananany responsabilité. Fa saingy lay ao anatin'ny responsable ihany, irresponsable foana izy, zany hoe tsy tompona andraikitra foana izy, fa rehefa mba manam-bola izy, manana harena izy, manana mety mahay izy sy ny zavatra ohatran'izany, manana fahefana izy, de mieritreritra izy fa izy ny responsable, tsy miova ihany. Ary ny farany de zao, ity ny tena anisan'ny farany zay ratsy, lasa izy mitady an'io miafina izy satria tsy vitan'le izy, de lasa izy miafina indray ao anatin'ny fomba mpivavahana, ao anatin'ny religion, de fesiko ao anatin'izay fomba mpivavahana zay endrika religion rehetrarehetra manompoka ao amin'ny fomba mpivavahana ao anaty fiangonana ka hatrany amin'ny resaka développement personnel sy ny zavatra maro isan-karazany, lasa miezaka izy amin'ny herin'ny tenany, lasa miezaka izy, lasa manao asan'Andriamanitra izy, lasa manao zavatra mantsy satria mieritreritra izy any izy manana responsabilité, any izy manana autorité, saingy diso ihany koa zay riavany. Ary satria tsy vitan'ny lehilahy, tsy aseho an'ny lehilahy mihitsy io responsabilité io, zay ny responsabilité mila tsindriko amin'izay manomboka eto, ny atao hoe responsabilité sy ny autorité ao amin'Andriamanitra dia autorité am-pitiavana, fitiavana no isehony io, miseho amin'ny alalan'ny fitiavana izy io, ho azavaiko zay rehefa aveo. Rehefa tsy vitan'ny lehilahy mihitsy mampiseho an'izay, de tsy maintsy ny vehivavy mazava ho azy tahaka ny Eva, raisin'io responsabilité io, raisin'io autorité io, tahaka ny Eva, satria zay naturel ao anatin'ny vehivavy zay, efa lasa le vehivavy adamika lasa naturel ao anatiny, zany hoe raha ny tena marina ny lehilahy sy ny vehivavy samy efa ratsy rehefa nandova ota tao amin'ny Adama sy Eva, efa samy efa ratsy izy. Fa saingy zao, rehefa tena plus ny lehilahy tsy mahita ny responsabilité sy autorité io, de vao maika mampiseho, mamokatra n'ilay faratsiana, tena faratsiana ao amin'ny vehivavy, vokatry ny séquelle tao amin'ny Eva, satria Eva no nanao an'io voalohany,
jereo daholo leo lehilahy lehibe amin'ny finoana rehetrarehetra reo, jereo leo lehilahy lehibe rehetrarehetra amin'ny finoana reo, fa zany daholo jereo zany Abraham zany ndray ny finoana zany, raisosatratsany zany Abraham ray ny finoana, fa ohatrany ahoana ny nanaovany Sara anazy, ozy izy Sara tsy miteraka tsika ndana maka ny agara, ndana miteraka amin'ny agara, de lasy Abraham, lasy ngy arainy, nefa lehilahy lehibe zany ndray ny finoana, lasy ngy arainy nanaraka ny tenin'ny vatiny. Rehefa aveo ndray nahazo zanaka, nahazo any Ismaely, de ozy izy ndray Sara roa ihany io, de nanaiky ndray ngy arainy. Zany hoe etiny vehivavy am'sangany, zany ny lehilahy rehefa irresponsable, rehefa adamika, nefa nyzany Abraham zany ray ny finoana. Jereo ny zavatra nitranga nahazo any Isaka tamy Rebeka ny amy Jakoba sy Esau. I Rebeka namadika anazy, nanaraka fotsiny Isaka. Jereo nahazo any Jakoba tamy Lea Rahely, fa nanaraka an'izay zavatra teneniny le vehivavy, satria lasa le vehivavy naka autorité, naka responsabilité, ary rehefa satria lehilahy adamika irresponsable de mizaka ny vokatra zay irresponsabilité zay, ary tsy maintsy mizaka an'izay. Rehefa mazava tsara amitsika zay zavatra zay, satria nikorotana ilay organisation fototra zay napetraka Andriamanitra, rehefa mazava tsara amitsika zay de mila azontsika tsara hoe io no manakorotana ny ao anatin'ny tokatrano maro isan-karazany, satria ny lehilahy irresponsable. Jereo ny ankizy, mbadin'io ny ankizy, fa tadio tsara fa ny ankizy, raha mbola kely ny ankizy, vehivavy tsy mila ampianarina ho responsable zany, tsy mila ampianarina ho responsable zany ny ankizy vavikely, satria efa natura ny lovainy adamika izy io, responsable automatique izy. Fa jereo ny ankizy lahy kely, jereo mibandi kely, fa mibandi kely tsy maintsy ampianarinao, tsy maintsy cadrenao, tsy maintsy omenao fampianarana, tsy maintsy toroanao, tsy maintsy tatananao, satria irresponsable izy. Ary rehefa irresponsable izy de ny mianatra eo amin'ny père irresponsable izy, de tonga anaty tokatrano izy lasa père irresponsable koa, de lasa mitohy père irresponsable daholo, ray irresponsable daholo ny any anatin'ny tokatrano rehetrarehetra, satria nandova anio irresponsabilité tao amin'ny Adama io, nandova anio daholo lehilahy rehetrarehetra, ary nandova an'ilay autorité adamika sy lay responsabilité adamika, zany hoe autorité égocentrique sy responsabilité égocentrique tao amin'ny eva ny vehivavy rehetrarehetra. Zao raha teo ny lehilahy sy ny vehivavy efa mitovy, efa samy mianatra, efa samy mahazo formation sy zavatra maro isan-karazany, rehefa tonga ao tokatrano lasa tsy mipetraka tsony organisation napetraka Andriamanitra, fa lasa samy lohany, samy mihinana amin'ny volany, samy manao zay tiany atao, de lasa izay ny ao anatin'ny tokatrano, ary indrisy fa mampalahelo fa na tokatrano kristianina de be ny tahaka an'izany. Fa zao ry havana, rehefa azotsika zay, satria nikorotana ny tokatrano, satria nikorotana ny fiarahamonina, de araka ny tenentsika teo hoe ny lehilahy rehefa irresponsable de mitady an'io responsabilité io, de nitenitsika zavatra efatra teo hoe ohatrany ahoana ny zavatra ataon'ny lehilahy. Voalohany izy, na izy hitady an'io amin'ny hery sy ny sandry, na izy hiafina de lasa izy miafina any anaty alcool, drogue, sexe sy ny loka, na izy hitady an'io any anatin'ny vola, any arena, any anatin'ny fahaizana, any anatin'ny pouvoir isan-karazany zany, mahatonga ny lehilahy betsaka lasa mandeha manao réseautage, lasa manao politika, manao zavatra maro isan-karazany mba hazona fahefana, isehoany lay mba varavaratsy, mba manana autorité, mba manana responsabilité. Ary ny sasany, ny farany de lasa miafina ny anatin'ny fomba mpivavahana, anaty religion, lasa manao asan'Andriamanitra nefa ny ao tokatrano nikorotana, ao tokatrano tsy milamina lay organisation napetraka Andriamanitra, lasa manao zavatra maro isan-karazany, mieritreritra fa na développement personnel, de mieritreritra fa ho responsable, fa saingy tsy mety zay, tsy mety tanteraka, tsy mety vita, tsy mety mahazo an'ilay responsabilité sy autorité. Fa zao ry havana, tonga teto am'izao tontolo zao, lay tena lehilahy responsable, le seul vrai homme responsable, le dernier, lay Adama farany, le dernier Adam, Jesosy Kristy, tonga teto am'izao tontolo zao, lay tena lehilahy responsable. Zao ry havana ny zavatra mila azo, tsika, anisan'ny message subliminal ary tiako ahitsy manomboka am'izao, indraindray ny sary alefany zao tontolo zao de Jesosy Kristy de lehilahy sarimbavy, lehilahy magnamaso, de lehilahy lava volo, lehilahy ohatrany sarimbavy, lehilahy efféminé, zay ny sary alefany zao tontolo zao. Tsy ry havana,
zany Jesosy Kristy zany ny tena lehilahy zany. Jesosy Kristy zany mahatonga hoe Jesosy Kristy lay liona ny Joda, le lion de Juda. Zany Jesosy Kristy zany no mal alpha, aza avaiko tsara ny atao hoe mal alpha, izy ny lehilahy le mal dominant am'izay rehetra lehany, le mal dominant zany Jesosy Kristy zany rehetra no tena mal alpha zany. Zany no antony mahatonga olona 5,000 manaraka azy. Tsy sarimbavy Jesosy aloha hijanona ao anatiny, hiala ao anatin'ny saitsika, zany sary alefan'ny Mety eto am'izao tontolo zao zany. Lasa mandefa sary ohatran'ny Jesosy Kristy olona malemilemy, olona tsy haiko, zany ny sary alefan'izao tontolo zao. Tsy ry havana, malala fa lehilahy, tena lehilahy zany Jesosy Kristy zany. Raha tsy lehilahy zany, jereo ny zavatra nataony teo amin'ny tepoly, fa tena lehilahy zany hoe nakorotany daholo, teo amin'ny mpivarotra rehetra teo tepoly. Ndany ianao manandrana zany, ndana andramo zany raha tena lehilahy ianao, ndana korotany nenetsena ahitanao azy raha tena lehilahy ianao. Fa zany Jesosy Kristy zany tena lehilahy, le lion de Juda, lay mpisorona ozy izy araka amin'ny fanaony Melkizedeka, lay mpisorona araka amin'ny fanaony Melkizedeka, lay liona ny Joda, lay mpandresy, le conquérant, l'éternel des armées. L'éternel des armées, il y a YHWH, Yahweh Tsevaot, zany hoe lay mpandresy, lay tsisy maharesy azy amin'ny zavatra rehetrarehetra, lay nitsangana tamin'ny maty ary nandresy ny fahafatesana. Zany no Jesosy Kristy zany. Tsy misy maharombaka an'izay ao tanany ary izy ny tompony hery sy ny fahefana rehetra. Zany Jesosy Kristy tena lehilahy, izy le seul vrai homme tonga teto am'izao tontolo zao. Taorinany déchéance-ny Adama, zay Adama ilay irresponsable, tonga zany tena lehilahy zany, nanaraka azy ny olona betsaka. Ary zao nitady dioravana io tena lehilahy io, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, rehefa nanolotra ny ainy teo amin'ny azy fijaliana izy, namonjy ny olona ary namonjy zay mino azy, ary niara-nombohany teo amin'ny azy fijaliana, ny mahadamika ny maha irresponsable asy anao, itsika lehilahy, itsika lehilahy manokana ny tenaiko eto. Rehefa nombohany teo amin'ny azy fijaliana zany, de nitsangana tamin'ny maty izy, resy ny endrim-pahafatesana rehetra, ary nidina izy de velona ao anatiny zay mino azy. Tady dioravana, fa rehefa tena velona ao anatinao am'izay izy, raha lehilahy ianao, rehefa velona ao anatinao am'izay Jesosy Kristy, de io Jesosy Kristy io ny tena lehilahy responsable. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, naveriny tao edeny, nanafatra ny Maria Magdalene izy rehefa nitsangana tamin'ny maty, vehivavy na farany voalohany, vehivavy na farany voalohany, ary niteny izy, tenenao amin'ny rahalahiko izy fa miandry azy any Galilea. Aza matahotra, tenenao amin'ny rahalahiko fa miandry azy any Galilea. Tafita Maria Magdalene ny afatra, tany amin'ny Petera, tany amin'ny John, tafita ny Maria Magdalene ny afatra. Nanomboka teo lay tena vrai homme, zay velona ao anatinao, de miseho amin'ny alalanao, miseho eo aminao amin'ny mahatena lehilahy anazy. Ao amin'ny Galatiana ry havana, Galatiana toko 7, Galatiana toko 7, de zao ny soratra ao. Ary ity teny ity anisan'ny dison'ny olona be dia be, zao ny teny ao. Fa na iza nareo natao batisa ho an Kristy, de nitafy an Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lasy vavy, fa iray ihany arareo rehetra ao an Kristy Jesoa. Lasa adikan'ny olona vilana io ry havana, adikan'ny olona vilana satria mieritreritra ny olona zany fa rehefa ao an Kristy de tsisy lahy de tsisy vavy. Tena mariny zany raha ao amin'ny fanahy, satria ao amin'ny fanahy de tsisy lahytsika, de tsisy vavytsika, tsisy grikitsika, tsisy jiositsika, tsisy andevotsika. Fa nytoy aneo de fa raha ny kristianareo da taranaka Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana, samy mpandovotsika na lahtsika na vavy. Fa saingy zao ry havana, ny organisation n'Andriamanitra, raha nataon'Andriamanitra ho lehilahy ianao, de miseho ho tena lehilahy izy amin'ny alalanao. Raha nataon'Andriamanitra ho vehivavy ianao, de miseho ho tena vehivavy izy amin'ny alalanao. Tsy misy lehilahy sarimbavy ao amin'ny Jesosy Kristy. Lasa hialokalofany io teny io ka mieritreritra fa rehefa ao amin'ny Jesosy zany de tsisy lahy sy tsisy vavy fa samy manao, samy vehivavy daholo. Tsy ry havana,
raha tena velona ao anatinao Kristy de lasa lehilahy tena responsable anao atokantrano fa tsy mialokaloka am'zany ka mialokaloka am'zany ary teny vehivavy indray ny lasa responsable ao atokantrano vehivavy indray ny lasa mamelona ohatra ao atokantrano vehivavy indray ny lasa mitarika ao atokantrano tsy riavana sarimbavy ianao raha izany lehilahy sarimbavy fa rehefa tena velona ao anatinao Kristy de tena lehilahy Kristy lehilahy le seul vrai homme no miseho amin'ny alalanao mampiseho fa tena lehilahy ianao am Kristy tena lehilahy ianao am Kristy asehony amin'ny alalanao ny heriny zany hoe Kristy velona ao anatinao le lion de Juda asehony amin'ny alalanao le zany hoe Kristy velona ao anatinao ilay mpandresy asehony amin'ny alalanao zany asehony amin'ny alalanao zany hoe Kristy velona ao anatinao ary Kristy mahay mity ny vadiny asehony Jesosy amin'ny alalanao zany tsy haitiany vadinao io ianao raha tsy Kristy velona ao anatinao tsy haitian'io ianao fa lasa iafina ialokaloka iseho justifie hoe tsisy lehilahy sy tsisy vehivavy ao am Kristy diso zany riavana tena lehilahy ianao ary mahay mity ny vadinao rehefa tena ao am Kristy ianao tena lehilahy mahay mity ny vadinao Kristy rery mahay mity ny vadiny tahaka ny itiavana Kristy ny fiangonanao zay izy ny tokony itiavanareo lehilahy ny vadinareo tsy ho hainao zany raha tsy velona ao anatinao Kristy le seul vrai homme lay tena lehilahy tsy ho hainao zany fa lasa ialokaloka ambadika ianao ary eritreritra foana hoe tsisy lehilahy tsisy vehivavy de iafinao anatin'izay lâcheté zany riavana lâcheté zany tahaka ny nataon'i Adama tao Edeny hoe ny vehivavy izay nomenao nanao an'io lâcheté zany fa ny tena lehilahy ao am Kristy de lehilahy mahay mity ny vadiny tsy hay mity ny vadinao nefa ianao raha tsy Kristy velona ao anatinao ary zany fitiavany Kristy ny fiangonana zany no mahatonga ny fiangonana anaiky am Kristy ny fitiavana mandeha aloha amin'ny fanekena riavana tsisy vehivavy andeha anaiky lehilahy zany raha tsy mahatsiaro tiana aloha io vehivavy io ary ianao nefa tsy haitiany io vadiny io tsy haitiany vaditsika mihitsika raha tsy Kristy ilay fitiavana aloha velona ao anatsika raiso aloha le fitiavany Kristy raiso le asa-pamonjeny Kristy rehefa tena voarainao zay asa-pamonjeny Kristy zay hoe voavelany elokao efa niaraka nomboana tamin'ny Kristy amin'ny azy fijaliana ianao nitsangana tamin'ny maty Kristy mpandresy ary tsy ianao tsony velona fa le Kristy fitiavana velona ao anatinao de rehefa anananao zay Kristy fitiavana zay de miseho eo aminao zay fitiavany Kristy zay ity ny vadinao ianao amin'ny alalan'ny Kristy zay mampiseho ny fitiavany amin'ny alalanao ary rehefa ny vehivavy tadio fa rehefa mahatsiaro tiany izy rehefa mahita lehilahy responsable izy eo anatrehany zay Kristy ny tena homme responsable rehefa mahita an'izay izy eo anatrehany de lasa mahay manaiky ny vehivavy ny fitiavana riavana no mitarika amin'ny fanekena zany dikany hoe nareo lehilahy tiavany vadinareo nareo vehivavy maneke ny vadinareo ny fitiavany lehilahy no mitarika amin'ny fanekena ny vehivavy rehefa tena mahatsiaro tiana ny vehivavy de tadio fa manaiky ho azy izy vehivavy satria zay fitiavany zay ny manery anazy ny autorité ao amin'ny lehilahy riavana zany autorité zany ao am lehilahy de autorité d'amour zany hoe lay fitiavana lay autorité lay fahefana lay mahatonga anao anome anome fitiavana ary zay fitiavana zay no mitarika ny vehivavy lasa anaiky anao lasa anaiky ny Kristy ao anatinao zany lehilahy zany riavana mbola tsy ndriko indray zany lehilahy tena lehilahy am Kristy zany de tadio fa miseho eo aminy lay Kristy tena lehilahy zany vehivavy tena vavy ao am Kristy zany de miseho aminy lay Kristy zay mampiseho ny mahavehivavy anazy manaiky ny fanekeny Kristy ny fanekeny Kristy tahaka ny nanekeny Kristy an'Andriamanitra ray satria no ny amin'ny fitiavana zany de tadio ravana raha tena lehilahy ao am Kristy tsika de velona ao anatytsika aloha lay Kristy lay tena lehilahy le seul vrai homme le lion de Juda ary rehefa tena velona ao anatytsika zany le seul vrai homme zany lay le liona ny Juda rehefa velona ao anatytsika zany satria zany le seul vrai homme zany de fitiavana izy naloatra ny teo amin'ny azy fijaliana rehefa tena velona ao anatytsika zany de haitsika no mampiseho izy kosa no mampiseho ny fitiavany amin'ny alalantsika ho an'ny vaditsika ary zay fitiavany zay mitarika amin'ny vehivavy kosa andeha anaiky any Kristy ao anatytsika anaiky any Kristy ao anatytsika rahalahy tsy ho haitsika mihitsy ny tian'io vady io raiso aloha Kristy lay fitiavana azotsika mahay mizara an'izany fitiavana zany fa tena ho lehilahy tena lehilahy ho ampiasain'ny Kristy tsika isehony tena hoe izy Kristy lehilahy tena velona ao anatytsika ary isehony Kristy ihany koa lay manaiky eo anatrehan'Andriamanitra ray ao amin'ny vehivavy ampiseho ny tena mahalehilahy sy mahavehivavy atsika zay fifamenoana eto am'izao tontolo zao zavatra miseho eto am'izao tontolo zao aza mety mialokaloka ao anatin'ny fanamarintena hoe
ao anatin'ny fanamarina tena fa tena raiso Jesosy Kristy de aloha Jesosy Kristy ampiseho ny natiora zay nasehoany anao teto am'izao tontolo zao. Raha lehilahy ianao de ampisehoany iasa amin'ny lalanao izy amin'ny mahalehilahinao. Raha vehivavy ianao de iasa amin'ny lalanao izy amin'ny mahavehivavy ianao. De ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery any.